Vaovao tanteraka kosa indray tsara trano ny ampafantarana ny taranaka teorina ny tantara sy ny zavanisy tany aloha ezahana ny tondra fanatsarana ao anatin'ireo singa ampy hamantarana izany nisy ohatra ny tolotra izay nomena ny efitrano fampirantiana ireo vakoka tamin'ny ady lehibe mba ahafahana makasary an-tsaina misimisy kokoa ny tena zavanisy tamin'izany fotoana izany. Tafisitra amin'ny fanamariana ny fahazatoana ny ady lehibe voalohany nahazo fampitaovana ny efitrano fampirantiana ireo vakoka amin'ny ady lehibe ny Office national malagasy des anciens combattants et des victimes des guerres ONMAC Etianosy. Fanomezana izay ahitana vata fitaratra misy ireo vakoka sy sary vongana mampiseho ireo tirailleurs malagasy nandray anjara tamin'ny ady lehibe voalohany. Fanomezana izay natolotry ny fikambanana ny Violety Frantsa Madagasikara izay taranaka Rakotomanga miaramila malagasy niady tamin'ny ady lehibe voalohany sy ny zanany Rakotzafy niady tamin'ny ady lehibe faharoa. Fanomezana izay natao fanohanana ny ezaka ataon'ny ONMAC ho fameloma maso ny tantara araky ny nambaran'ny Kondi Navaran, filohan'ny fikambanana Violety Frantsa Madagasikara. Tonga niatrika ny lanonana ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général Raslofy Nirina Benig Xavier sy ny masivon'ny La Frantsa Véronique Voulon.